ahoana marina fanjakana jadona no misy eto raha mbola nisy mpitondra teto ka natahotra mafy ny ovaongana eo amin'ny fitondrany dia ity fitondrana Rajoelina ity izany ka fanjakana sarotahotra indrindra mpapetsaka ihany fitondrana ny fandimo teto fa ity ny tena matahotra mpanohitra indrindra tamin'ny fitondrany Filomary Karavalomanana izay nolazain'izy ireo fa mpanao didijadona eo ane tamin'izany fotoana ka tafiditra sy afaka naneho hevitra ny kahalalahana teny amin'ny kianjany 17 Mey ry Rajoelina sy ny namany dia iny tonga tamin'ny fanonganam-panjakana iny anefa nolazain'izy ireo fa fitondrana jadona tamin'izany fotoana izy mihitsy aza no afaka nanokatra ilay kianjanam-bojatovo ho kianjany demokrasia raha fanjakana jadona zany ireny dia fanjakana inona izany izao ataon'izao mpitondra moratorakovitra raha ity fitondrana ity vao mietsika sy mamory olona ny mpanohitra dia tondroina ho miketrika hanonga-panjakana hatrany mahay volotratra ny fanjakana manahazavatra hafa ary efa may ny endimboanjo ny etamazorony politika ny mpitondra satria nahavory vahoaka maro ny mpanohitra noho ny zavanisy tsy fahombiazany ara-pitantanany olana sy krizy ara-sosialy tsy voavahany ka natranga izany tamin'ny sabotsy lasa teo iny nandehatra amin'ny fivoizana sy fandotona any amin'ny tambajotra seraserany amin'ny hoe idina eny amin'ny kianjany 13 Mey ny mpanohitra mazava nefa ny fanazavana izay nataon'ireo mpitolona nandritra ny etsiky ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia ny sabotsy lasa teo iny hoe terenareo hakanandalambele vahoaka tsy mety posanareo zao de mipapasakana circulation de tsy mety rahanareo manosika any amin'ny arabe de andeha tokotra zay aro any amin'ny arabe ianao no nanapa-kevitra ianao ko de anaty tinareo de 11 zany ina tsaratsara kokoa eto amin'ny arabe sa madro revony zany any amin'ny arabe de andao hoe tsaratsara raha ao madro satria zay teny any préfet raha mivoaka ao amin'ny territoire ozy izy de anay fa raha tsy mivoaka ao de anareo ihany zay ny tenenina afa zany tenen'ny préfet de afa ny zavatra atao zany na anao mahatsapa-nzay colonel satria anao mba ilalana izy matotra izy teny alina androany izy mandeha taratasy anao na ianao ara tokony andiny tena hoe manaja tena ve zany olona zany tokony tsy anjay baiko ohatran'izany nareo raha za tamin'ny plasinareo mazava izany tsy mbola nisy hevitra ny idina kianjany 13 Mey izany ho ataon'ny mpanohitra fa ry fitondrana Rajoelina sy ny ekipany mihitsy no efa manonofo ratsy ary tsy mety mahita toro mihitsy angamba ankehitriny manoloana ny zava-misy any ka atao mafy ny fiarovan-tseza sy izay efa nangalarina raha teo ny nazahoana azy ko tsy mahagaga raha matahotra vahoaka satria tsy safidim-bahoaka ny fahatongavana teo ireny arahana hita reny ny zava-nisy ny faranerinandro teo ny ariva nilaza tamin'ireto mpanao fokoanandoha ireto ny préfecture fa mahazo alalana ny maraina mirafitra ny mpitandro ny filaminana vokany miray feo ny mpanohitra fa tsy mety intsony izao fa ampotena ny olovaina tamin'ny fanjakana Rajoelina hatramin'izay ka hatramin'izao isaky ny mandray fahefana mihemitra sy latsakankady foana ny firenena miariary ny tsy fahaizan'ny tantana firenena krizy ara-toekarena ny olana ara-sosialy misavovona ny tena malasa saina dia ny filazana izay nataony teo anivon'ny tafika fa etsika tsy nahazahoana lalana ireny ka izany no anton'ilay fanakanana hoy mantsy izy ireo hoe taratasy nomeny ny tompona andraikitra ao amin'ny préfecture anay dia tsy nahazo alalana moa ka no anton'izay ny antony izay mpitandro filaminana nandrarany ny famiriam-bahoaka teto amin'ny toerana ity reo moa zany araka voalazako teo tsy nahazahoana lalana nle famiriam-bahoaka ary eo anisan'ny tarika andreo olona reo reto zany anisan'ny natsona reo olona mbola hitakitana reo fa reny anisan'ny tarika antreo teo ary ny arantsika neta zavatra tsy teo izay ilay fanazavana dia mipetraka ny fanontaniana hoe fangaha lasa ny fanjakana ny magro ry zareo milaza fa tompony lalàna io mba nangataka tamin'ny tompony toeran'io ve izy ireo niditra teo izao fietsika izao no atao hoe mandika lalàna sady tsy nangataka tamin'ny tompon'ilay toerana ireto mpitandro filaminana ireto ny sakana ity toerana ity ho tsy azo idirana no sady mbola voalaza mazava ao anatin'ny lalam-panorenana ny fahafahana maneho hevitra ho an'ny vahoaka maninona raha foanana
sy tsy asiana lalam-panorenana dia foanana miaraka amin'ny HCC sy ny mpikambana amin'io ihany koa raha toa ka tsy misy dikany ilay lalam-panorenana dia averiko eto ity faneho-kevitry ny olom-pirenena ity hoe nareo amena kado fotsiny volisan'andro dia mamono anay gasy efa nareo koa manana havana mahatsa koa ny anareo daly elakela trano fo any any anjehana fa zay tsy maninona daly anjehana raha firenenay le lamoaka raha hoe be hazy deo zao fiskaly eo zay toko Madagasikara fiskaly eo marina mihitsy izay voalazan'izay raha tena mpitondra mikaroka ny mahasoan'ny vahoaka sy miaro ny fiandrianam-pirenena io filoam-pirenena io dia tokony ireo lezionera frantsay ao amin'ny Îles Éparses no itongavan'izy ireo masika tahaka izao fa tsy vahoaka malagasy mitaky ny zony ny lezionera frantsay miriaria atsy amin'ireo nosy malagasy tsy sain'ny fanjakana atao inona fa ny vahoaka malagasy tsy manana basy no sain'io mpitondra io hitantsika tamin'ny sary reny moa ny fomba fisamborana ny sekretera jeneraly ny antokotimy sy ny mpandrina nasionaly ny antokotimy tamin'ireny sabotsy ireny mba ho sa anao tahaka izao amin'ireo mpangalatra volamena atao amin'ny ministera ny mpangalatra volam-panjakana tamin'ny covid toy ny écran plat ary indrindraindrindra ilay mpandika lalam-panorenana sy mpamita-bahoaka eto amin'ny firenena ve ireto mpitandro filaminana ireto dia hoy ny Filomary Karavalomanana hoe tsy sahaza tsy mendrika mivoaka malagasy ny fihetsika toy izany fampiroroana fanaovana fitaovana n'ireo mpitandro filaminana mba hiarovana ny tombontsoan'ireo zay tsy mitovy hevitra aminy mi aminareo hoe erisetra ary tonga dia atao sambotra ankely fotsiny zao alaina mivozona akanjona zany natao hoe terrorisme d'État zany natao hoe fampiroroana izany natao hoe tsy malaza sy manitsakitsaka ny lalam-panorenana ka na inona ny inona lazainareo a efa miparitaka eran-tany ny zavatra nyseho ampisehoana feta Madagasikara dia tsisy mihitsy zany fanajana ny zon'olombelona zany tsisy mihitsy zany hoe fanajana ny asa mba olona ny olona zany mamalagasy azy mampitarika azy tandremo tsara fa fandalovana ny anareo eo amin'ny toerana io tandremo tsara koa dia miantso voaka malagasy rehetra samy ijoro hosa andrainy andraikitra fa zay velantsika ampahoriana toy izao voaka malagasy samy tendremana izay no anjo ataon'ny Filomary Karavalomanana mazava izany fa sana-bahoaka ny tafika ka tokony hevitra ny mahasoan'ny firenena fa tsy ataon'ny sasany no fiarovantseza izay efa mitongilangilany na vokatry ny tsy fahaizan'io ihany ireny tranga tamin'ny sabotsy ireny no atao hoe didijadona sy fanaparam-pahefana dia averiko eto ity teny nataon'ny Rajoelina tamin'ny fampelezan-kevitra ity hoe raha misy ny mpanao politika anankiroa demokraty eto Madagasikara ary vonona ny ampanjaka ny demokrasia dia ratsy voalohany dia faharoa dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona atao hoe demokraty amin'ity olona ity e ny zava-misy tamin'ny sabotsy ireny ve no atao hoe demokrasia eto amintsika izao no fitondran'olona nianatra tany ivelany nandritra ny efa taona izao zava-misy izao no atao hoe demokrasia angamba aminy nanamafy moa ny RMDM fa mitohy ny tolona ary tsy hijanona intsony izany satria mijaly ny vahoaka filoam-pirenena tsy mena mivadika amin'ny teny nataony sy mampijaly vahoaka no mitondra ankehitriny dia mirehareha fa hoe nanokatra ozinina fanaovana siramamy kanefa tsy fantany fa ilay vola ividianana ilay siramamy mihitsy no tsy any am-paosin'ny vahoaka malagasy intsony ankehitriny e fa ahoana mariny ahoana mariny